La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Miampy ny olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araky ny antotan'iza voaray tamin'ny iray ora tolakandro teo. Tafakatra 13 kosa ireo sitrana somatsara. Manoloana ny fiparitany ny valinaretina coronavirus maneran-tany izay misy fiantraikany goavana amin'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Eny hatrany amin'ny 10 tapitrisa barila isan'andro ny famokarana manomboka ny volana May ho avy izao. Izay ny vokatry ny fifanarahana ireo firenena mivondrona ao anatin'ny OPEP. Tsy ampy ary tsy manaraka ny fenitra ny équipement et protection eo ampelantanana amin'ny fikarakarana ireo olona voan'ny coronavirus hoy ny filohan'ny syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar androany. Antsoavy no ataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana. Ny 900 ny isan'ireo marary niditra tamin'ny hôpital GRA ny andron'ny Pasika sy alatsinain'ny Pasika raha ampitaina tamin'ny taona 2022. Ireo accident à responsabilité civile no betsaka raha ny antotan'iza voaray. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, verina indray ny valinaretina Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana izao. Mamely mafy ihany koa anefa ny valinaretina coronavirus. Nadidin'ny revetrany. Manantony arahaba tompo klasy sy tompo vao fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao miampy rofo ny olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antotan'iza voaray tamin'ny iray ora tolakandro teo. Tafakatra 13 kosa ireo sitrana somatsara. Iona izay. Taorin'ny valan'ny fitiliana izay navoaka ny Institut Pasteur de Madagascar, fantatra fa olona roa vaovao indray no mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara, raha nambarany profesora Filolotina Anta Sojabe ho anivon'ny fakulten'ny médecine tamin'ny iray ora tolakandro teo. Taremarika vaovao hoe 7 ny total ben'ireo olona izay natana ny tsimikaretina coronavirus ary anankiroa ny sitrana androany, izany hoe miakatra 13 zany ny isan'ireo olona sitrany tamin'ity valanaretina coronavirus ity, 520 raha mbola tazomina eny amin'ny toeram-pitsaboana. Lehilahy avokoa ireo trangaroa vao marina androany ary avy eto Antananarivo, samy fito amin'ny 50 taona, tsabony eny amin'ny hôpitaly be felan-tanana ny iray, raha eny Anosiala kosa ny faharoa. Raha ny fantatra ka kontakta avokoa no nazahoan'izy ireo ny valanaretina coronavirus, antony tokony ampitomboana hatrany ny fitandremana eo amin'ny isam-batan'olona. Ho fiatrehana ny fanarenana ara-toekarena aty Afrika aorian'ny fandalovan'ny Covid-19 nanendry olona 4 ny vondrona Afrikana. Ireo olona 4 ireo no anetsika ireo fanohanana aingana sy azo tsapain-tanana araka izay nampanentana ny G20 sy ny vondrona Europeana ary ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Gaëtan Andriatsara. Nalahady 12 aprily lasa teo nanendry olona 4 iandaikitra ny fanetsehana ireo toana foiezaka sy azo tsapain-tanana araka ny nampanantenay ny G20 sy ny vondrona Europeana ary ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena isantokony ny vondrona Afrikana. Tanjona ny ampiakarana sy anarenana ireo fanamby ara-toekarena izay tsy maintsy hatrehan'ny firenena Afrikana aoriany ny fandalovan'ny Covid-19. Nanamafy ny filohan'ny vondrona Afrikana fa fanafanganana ireo dingana tsy maintsy arahana amin'ny toana ara-toekarena ahafana ireo firenena ao anatin'ny kontinantany Afrika mamaly aingana ny filana ireo iraka manokana ireo, ohatra amin'izany ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny filohan'ny vondrona Afrikana izay nanamafy hatrany fa manana ny traikefa ilaina izy ireo ary efa nifandray maharitra tamin'ireo fianakaviam-beny ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Mahavelom-bolo ny fanampiana sy ny toana omen'ny fivondronam-be iraisam-pirenena ny vondrona Afrikana hatrizay hoy ny filoha. Amin'izao fotoana tokony fantoka amin'ny famondronana sy ny fanetsehana ireo hery rehetra isika ahafana milaza fa tsy hitarika ny firodanan'ny toe-karena izay efa misedra olana amin'izao fotoana ato amin'ny kontinanta ny Covid-19.
Manoloana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus firenena miisa 5 mpikambana ao anatin'ny FMI ka 7 amin'izany dia firenena afrikanina avokoa no azo allègement immédiat de la dette amin'ny alalan'ny fonds fiduciaire arc avy amin'ny FMI izay iseho toy ny fanampinana don izay mitetina 500 tapitrisa $, miaraka amin'izany ny 7 tapitrisa $, avy amin'ny Royaume-Uni, 100 tapitrisa $, avy amin'ny Japon, iray amin'ireo firenena 20 azo izany Madagasikara. Manoloana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus maneran-tany amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany goavany eo amin'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany. Eny hatrany amin'ny 10 tapitrisa barila isan'andro ny famokarana manomboka ny volana Mey ho avy izao. Fanadina. Taorian'ny fifampiresahana sy ny fifanarahana nandritry ny 4 andro teo amin'ireo firenena 13 mpikambana eo anivon'ny OPEP sy ireo mpiara-miombinantoka aminy miisa 10 tapaka fa hiena hatrany amin'ny 10 tapitrisa barila isan'andro ny famokarana petrola maneran-tany manomboka ny volana Mey izao. Antony fiparitahan'ny valanaretina coronavirus maneran-tany izay nampiena ny filana ara-tsolika sy nampitotongana ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hatramin'ny $200 amin'izao. Fanapa-kevitra izay entina mampiakatra indray izay vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Raha ny fanazavan'ny Pahay Toekarena, tsy tokony hisy fiantraikany eo anatin'ny fotoana fohy eto Madagasikara izany. I Madagasikara izay nanao soa fifanarahana amin'ny fitazonana ny vidin-tsolika nanomboka ny volana Jona 2022. Hatreto aloha izany Pahay Toekarena rehetra kosa aloha dia tsisy nieritreritra mihitsy hoe io $20 io mandritra ny 2 taona, tsy possible izay fa temporaire fotsiny io satria sady vente à perte koa ary nataony zareo. Izany hoe tsy soutenable ela be io $20 io ka tsy afaka mihitsy ny hoe to dia hanapa-kevitra hoe aloha ampidinina ny solika eto Madagasikara, sarotra be ny hanao an'izay satria mbola hiakatra reo. Ary io ary rehefa vita ny crise sanitaire mondiale io dia avy eo mbola hiazakazaka daholo ny toe-karena tsirairay. Ny firenena rehetra tsy maintsy lance ny toe-karena daholo. Ka rehefa milance izy dia hanafatra solika be da be noho ny mety teo aloha ary mety mbola kely ka mety tsy araka indray ary ny production solika amin'ny OPEP ka mety mbola hiakatra ambony $60 mihitsy ary izany ny prix ny pétrole amin'izay fotoana izay. Izay vao mety ho tena hoe ho tapaka ilay fanarahantsika satria anao faty antoka koa ny eto amin'ny toerana, ny eto an-toerana mpanjara solika eto an-toerana raha ohatra ka hitazona ny vidin-tsolika hatramin'izay io. Amin'izao fotoana izao aloha mbola atao hoe tsy tokony hisy fiantraikany eto amintsika io fianana io fa miandry izany tsika izao hoe ahoana ny fivoakan'ny zavatra rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tsy ivony Chine no mamaritra ny 400 isan-jato ny tinady ara-tsolika maneran-tany, izany hoe barila miisa 470 tapitrisa isan'andro no ilainy talohan'ny fisian'ny Covid-19. Mitoy ny asan'ny brigade d'intervention spéciale manoloana ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 isan'izany ny investigation sy ny transferan'ny olona ayahina sy marary. Fanampanazavana. Mainka voalohany izay amin'ny fandraisana ny telefona avy any amin'ny appel any amin'ny 914 dia rehefa tonga aty zay dia zay vao mamerina fanontaniana indray mandeha, interrogatoire indray mandeha côté médical indray le izy. Misy réglé amin'ny telefona le olana hita mihitsy hoe tsy anatin'ny le définition atao cas suspect. Dia rehefa azo zany zay cas suspect zay amin'ny telefona dia hita eo hoe tena antokoa izy na tsy antokoa, tsy momba Covid iny tiana resahana eto. Dia 303 tamin'ireo no vita amin'ny telefona le dossier zany 49 no nanaovana intervention zany hoe rehefa hita fa ohatran'ny tady tovitovy makany amin'ny le olana makany amin'ny problème le virus dia lasa amin'izay zay manao investigation. Anatin'izay 49 zay zany no folo nentina ny transférena na lefa tany amin'ny hôpitaly na Andotapenaka io na eny Anosiala na aty Ampefilatanana. Mitoy hatrany fampiatoana mandritra ny fotoana tsy voafatra ireo mpiasa antselika ao anivon'ny orinasa AJB Amboditsiry manodidina ny 1000 voakasika izay ao anatin'izao fiatrehan'ny firenenan'ny Covid-19 izao. Yves Richard. Mpiasa antselika na journalie manodidina ny 1000 anivon'ny orinasa AJB Amboditsiry no voaterina ampiatoana amin'ny asany. Raha nandritra ny 10 taona mahery no nitazomana azy ireo ho mpiasa antselika teo anivon'ny orinasa. Ny afara tamin'ny fitoriana ny délégué-ny mpiasa teny anivon'ny fitsarana ny fangatahana ny zon'ireo mpiasa anarivony. Mpiasa zoro zao
efa ho 3 volana ny sasany, 2 volana sy tapany mpiasa alina tsy niasa tsony, efa tsy nandray vola tsony ireo ankizy ireo ay sary zany sakafon'ireo olona ireo amin'izao fotoana izao. Ary izahay zany raha délégué ny syndicata dia nitako momba an'izany zo zany izahay hoe ahoana ary zany zo an'ireto ankizy reto satria efa 10 taona niasana zany ve dia tsisy ninina ary ny fitakiana an'izany na tonga problème voalota ato amin'ity orinasy ity satria raha nitaky an'izany izahay dia aveo izay nitoriana tany amin'ny tribunal izay telo-dara eo lazaina fa nangala-tsonia ary niakatra parquet mihitsy. Raha ny zanana ny tonona mahakasika izay ny tompony andraikitry ny orinasa JB Amboditsiry. Fiana nivarotra na nivanto manoloana ny fianako ny Covid-19 eto Madagasikara no antony. Tsy maintsy ampitsara ny mpiasa an-tselika na journalier anarivony amin'ny asany. Ena 17 isanjato ny varotra izany hoe ena 17 isanjato ny filana famokarana. Raha ao anatin'ny 3 volana ho avy io dia vinavinaina ena eo amin'ny 50 isanjato ny vokatra vokariny JB. Dia satria miena 50 isanjato vokatra vokarina dia tsy ena ihany koa zany ny isan'ny mpiasa ilaina. Dia ny mpiasa raikitra no manatanteraka ny asa rehetra dia voatery izahay aloha tsy afaka manome asa ho an'ny journalier aloha amin'ity volana avril ity. Nidina anjery fotony zany ny teo anivon'ny inspection de travail androany. Isan'ny mahasatra ny toedrara mampisaviritaka ny mpiasa sy ny mpampiasa eto anivon'ny orinasa, ny tsy fisian'ny fifanarahana araka-asa mazava, na mafisy ny tale jeneraly ny asa sy ny lalàna sosialy ankilany. Fa tsy tokony atao fanao indrindra anatin'ny fanamby amin'ny fametrahana asa mendrika eto Madagasikara, ny fampiasana mpiasa an-tselika mandritra ny taona maro. Zavatra tsara ho marina ihany kosa dia hoe tsy dia tokony ho atao fanao izany zavatra tahaka izany hoe asa tselika foana, fa tokony mba miezaka ny orinasa izery izay fomba rehetrarehetra mba ampidirana azy ireo amin'ny fotoana izay mamety azy satria ny tanjony dia ny fisian'izay asa mendrika sy asa maharitra izay eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ary politika-panjakana ihany koa ny fisian'izay asa mendrika izay ary anisany fepetra ilazana fa mamendrika ny asa dia ny faharetana izay asa izay ananany mpiasa izay. Mpiasa miasa latsaky ny enim-bolana ary latsaky ny 120 andro anatin'ny 2 volana no voafatra ho mpiasa an-tselika na journalier araka ny fehezan-dalàna mifeny asa eto Madagasikara. Efa tokony ho raisina ho mpiasa raikitra anivon'ny orinasa iray kosa izay miasa mihoatra ny 120 andro mandritra ny enim-bolana tsy tapaka. Ho an'ireo mpiasa anarivony eto anivon'ny orinasa JB amin'ny 17 ny volana aprily zao no ho fantatra ny iverenan'ireo mpiasa amin'izay asany izay. Manao ny fanabeazana ny olom-pirenena ho fisorohana ny fiparitany ny valinaretina Covid-19 ny avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Androany naverin-dalana ireo izay tsy manana takom-bava teny amin'ny Pasika. Iona saina. Hatramin'ny akarany taremarika ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus zato teto Madagasikara no nanamafy ny fanentanana ny olom-pirenena anao takom-bava ny mpitandron'ny filaminana eto amin'ny Pasika miazo ny tosy. Miverin-dalana avy hatrany ireo izay tsy manao izany. Rehefa hivoaka ny trano dia anaovy le izy ohatrana fanarao miakanjo zay. Le zara kasibosy. Ka ianao mihitsy manao kasibosy aloha. Tendana aloha ianao midemerita kasibosy. Fa izale olona ho zarainao indray nomenao an'ilay aretina. Sakanavaka zany zay eto fa zay tsy manao kasibosy dia averinay aloha. Miverina aloha anao, aloha ary mijery an'izay, toko izay amindra mpiara-miasa aminao ao. Le kasibosy. Aray le kasibosy. Raha voatsy kasibosy ianao dia miverina fa tsy afaka. Dia tsy maintsy bebe varavaratsy ny foloara ataonao. Fantatsy fa tsy manana ianao. Ny fiarovana ny aretinareo mihitsy no hitandremana an'izay. Tena miteny aminao fa ianao mihitsy tena arovana amin'io. Kilo ameko bebe fotsiny ty fa tsy maninona. Manao ka dia bebe manao mihitsy tampoka. Anao bebe bebe ha?
Manahoana ny akora ampiasaina ohatra ny sarotra ihany koa ilay mitady azy ohatra ny sarotra ihany fa zazo ava nisy ohatra mitady lastika dia efa enjakenjana kely na vidiny ara ny lamba efa miakatra. Taloha zao ohatra inona ilay lastika dia lasa ohatra inona zao? Taloha izy zao alaina 10 dia zao lasa alaina 10 am'zato dia lasa alaina 200 300 arakarak'ilay alehibe lastika. Ho an'ireo izay afaka mividy 500 hatramin'ny 1000 ariary ny iray ary maro ireo mpivarotra no efa mijoro eny an-toerana ka mivarotra izany ho an'ireo izay tsy manana. Ny fanaovana takombava izay tsy rendrarendra amin'izao vanim-potoana izao fa fiarovana ny tena sy fiarovana ny hafa ihany koa tsy ho voan'ny valanaretina coronavirus. Maro amin'izao fotoana no efa mivarotra izany ankoatra ireo efa notolora ny fanjakana sy ny fikambanana maro samihafa maimaim-poana. Takombava izay azo sasana ka tsy voatery hividy fa manasa izany isan'andro no sisa atao. Ho an'ireo izay efa manana tsy haingo trano na haingona fiara ary tsy atao any am-paosy no ilana azy ireny fa anaovana vao mivoaka ny trano sy mifanerasera aman'olona. Ny fahatsapateny tsiraray no ahafahana mifiaingana ity valanaretina ity ka ampitsahatra ny fioboana sy verena ny fiainana amin'ny andavanandro. Ho fiaramientana amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus nitondra fanampiana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny teo avy eo anivon'ny vondrona Filatex androany lamba firakotra no natolotra teny amin'ny etamajorona Andohalo. Iona Senatra. Nanolotra lamba firakotra misy 700 ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny vondrona Filatex manolora ny ady ara-manana ny fiadiana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Fatsapanay fa tena mafia sy ilaina tokoa ny zavatra atrehandreo miaramilantsika amin'izao ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 izao. Ny antony anaovana an'ilay izy zany dia tonga tany aminay zareo nanazava fa misy bataillon napetraka multicapacitaire izy io amaly ny mety hoe raha misy filana tampoka zany eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny zavatra mety hitranga raha araka hitantsika ny ivelan-dreny tena mobilisena mihitsy ny armée satria tsy ho araka raha hoe olona tsotraotra zao raha ohatra sanatria tonga amin'ny fakontsika hoe misy marary be lehibe mitsitsitra ary alaina ary sanatra vavante misy maty nefa tsy tonga amin'izay. Ho fanampiana ireo mpitandro ny filaminana izay miantsehatra andro aman'alina amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao no antony tolo-tanana raha ny fanazavana. Antsika samy malagasy no tokony hifanampy aloha dia rehefa mifanampytsika dia afaka ahoana zany rehefa mirahina dia mety mandresitsika dia izay ny antony nanaovanay an'izao zany mba hiady amin'ity valanaretina izay tsy an'olo tokana fa olo-pirenena tsirairay samy tokony handray ny andraikitra izay sahaza azy sy izay vitany. Variana moa fa tsy vao izao zany ny asa hoe nataonay moa an'ity Covid-19 ity fa raha teo aloha tamin'ny vao nanomboka ny fioboana zany dia ny asa nataonay dia teo amin'ireo malagasy madinika mihitsy teny ifotony satria fantatra fa sahirana mihitsy ny sokajiny olona sasany izay mitady androany ny hoanina androany. Ankoatra koa izay mananolotra ihany koa teo anivon'ny polisy-pirenena ihany koa satria ireny koa mitovy amin'ny miaramila hoe miasa mafy tsy afaka ny anao dia anao fioboana ohatra antsika izy hoe hijana any an-trano donc tsy maintsy nomena sakafo koa reny polisy reny dia efa nanolotra koa izay vary sy masika ho an'ny polisy-pirenena. Ankoatra izay, misy ihany koa ny fizarana sakafo masaka isaky ny atoandro eny amin'ny faritra ny 720 hektara sy Ankasina ho an'ireo fianakaviana sahirana izay misy maherina ny 1000 ary toy izany mandrapatapitra ny fiboana. Nisy ihany koa ny fanolorana vary milanja 320 taona no tsinjaraina tamin'ireo fokontany ahitana sarangan'olona marifo ara-pivelomana toy ny teny Ankadimbahoaka, Antomadinika, Ankorondrano, Andranomahery sy ny sisa. Tsy ampy ary tsy manaraka ny fenitra ny équipement et protection eo am-pelantanana amin'ny fikarakarana ireo marary ny coronavirus ho ny filohan'ny syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar androany. Antsoavy no ataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana Henri Florio. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ankehitriny, asa mafy no iantsiron'ireo mpitsabo izay mikarakara ireo marary eny anivon'ny hôpitaly voatokana amin'izany raha ny nambaran'ny syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar. Nambaran'izy ireo fa tsy ampy ary tsy mahavoaharo azy amin'ireo valanaretina ireo fitaovana eo am-pelantanana amin'izao fotoana izao tahaka ny hita amin'ity sary ity hany ka mety ho atahorana ny paritahan'ny valanaretina amin'ireo mpitsabo. Araka ny fantatra, mpitsabo iray izay nikarakara ireo marary tiany Anosiala no tratra n'ity valanaretina ity amin'izao fotoana izao. Antsoavo araka izany no ataon'izy ireo
mba hijerevana akaiky ny fitaovana iarovana ireo mpitsabo izay mikarakara ireo marary. Fa tonga aty aminay syndicats tatitra mahakasika ny tsy fahampian'ny fitaovam-piarovana na ny équipement de protection zany, ary izay indrindra no anairana ny sain'ny tompon'andraikitra mandrakariva hoe aoka mba ho feno sy ampy ary ho tonga ara-potoana ireo équipement de protection ireo satria io efa iarahantsika mahita io ny vokatra. Nisy interne izay mikarakara ny marary dia nifondran'ny valana retina izy. Nametraka ohatra anankiray ireo namana tao Anosiala hoe nahoana hozy izy rehefa ny Institut Pasteur na ny avy any amin'ny ministère fahasalamana mitsidika anay tao anatina minitra vitsivitsy tena manao fitaovam-piarovana manara-penitra be ireo nefa ny minitra vitsy ny andalovana eto, fa izahay mitakosona amin'ny marary mandritra ny ora maro aiza le fitaovam-piarovana ho anay. Dia tsy ndrina foana zany izay zavatra izay hoe io fitaovam-piarovana io zava-dehibe satria rehefa ny mpitsabo marary dia loza ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny dikan'izay. Sosikevitra arosin'izy ireo ny anontana ireo fitaovam-piarovana ampiasain'ny mpitsabo ireo eto amintsika mba ahafahan'ny mpitsabo manatanteraka ny asany. Eo ihany koa ny tokony hanaovana fikarakarana manokana ireo mpitsabo izay miasa andro aman'alina. Matory namanareo ny teny hoe izahay dia tsy tokony hody fanerasera amin'ny fianakaviana intsony fa tokony hametrahana trano manokana eo akaikin'ilay hôpitaly dia fantatray atao hoe teknisianina anay zay resaka riska raisina zay rehefa kirakira marary ianao, rehefa mifandray amin'ny marary ianao dia tsy tokony intsony hifanerasera amin'ny olo-kafa fa ianao sy ny mararinao foana anao mba hampihenana an'le fiparitahan'le valana retina amin'izay fotoan'izay. Fa ny zavatra tsapa dia manerana Madagasikara mihitsy ny tsy fahampian'ny équipement de protection. Isaka ny toerana rehetra dia tsy ampy ny équipement de protection satria azo adino fa misy ny pénurie internationale mahakasika an'izy ireo. Dia ny vahaolana azo aroso dia ny hoe fanamboarana an'ireo équipement de protection ireo eto Madagasikara. Manana hygiéniste be dia be tsika afaka mametraka le norme dia manamboatra eto satria misy mpanjaitra eto. Ankilany, manentana ny rehetra ihany koa izy ireo mba hanaraka ny tsy akasiandava ny toromarika rehetra mba hanamorana ny fisorohana. Ny fametrahana oloha laharana, ny équipement de protection mba ahafahan'ireo mpitsabo marary hiaro ny tenany no takin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Miverina amin'ny fiainana andavanandro ny olona raha ny tapany maraina no jerena ho an'ireo toerana maro eto an-drenivohitra. Hita taratra ihany koa fa efa miezaka manao arovava daholo ny ankamaroan'ny olona. Andeha arahorantsika ao anatin'ny sary tsy akiteniteny mahakasika izay.
tonga tao fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay nataontsika mahakasika ny fiatrehana ny valinaretina coronavirus any Nosy-be. Eo ihany koa mahakasika ny toetry ny andro rehefa avy eo ary. Nouveau, avec Moore International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrières TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Misy safito amin'ny 70 amin'ny 100 ireo olona avy aty Antananarivo nody any Nosy-be ny talata hatramin'ny alakamisy lasa teo izay samy salama daholo rehefa natao test hoy ny médecin inspecteur any antoerana. Ka atao andray-tsalava. Misy safito amin'ny 70 amin'ny 100 ireo mponina Nosy-be ny ala avy eto Antananarivo tavaverina any an-tranony ny talata hatramin'ny alakamisy lasa teo. Nandritra ny fotoana ny sokafan'ny fitaterana ho an'ny amin'ny faritra. Raha natao ny test, salama tsara avokoa izy ireo. Na izany azy, efa misy tranga roa ao Nosy-be ary efa noraisina tanana tsaboina izy ireo amin'izao fotoana. Manoloana izany, manentana hatrany ny vahoaka amin'ny fahadiovana sy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ny ben'ny tanàna. Io moa tsisy zavatra azo asitrika satria efa nambaran'ny filoham-pirenena nisy eto amintsika, nisy voa zay eto amintsika Nosy-be. Ka mba tsy tomboan'izo ajaitsika havako aby le refepetra le toromariky zay nambarany mpitondra fanjakagna. Haitsika mary fa sahirana atsika ara-pivelomagna noho ny fahavian'ny valingarety. Mazava samy miaraka voa aby atsika jiaby baka erana Madagasikara. Ataoko hoe magneran-tany satria ma tsy eto ihany ny avoa ty valingarety ty fa magneran-tany. Ka mankahery atsika, mampazoto atsika mba hagnaja regny fepetra nambarany chef de région na CCOR teo. Mitoy ny asa fizaham-pahasalamana ireo olona miditra sy mivoaka ao amin'ny portny Nosy-be Elville. Tsy maintsy mandray andraikitra ny mpitondra sy manam-pahefana ary mpitandro filaminana, manara-maso ifotony na eo aza mifampahafantarana sy ny fanentanana atao. Ny région-tsika aloha hatramin'izao dia mahazo lazaigny hoe mba io ihany. Ny ataoko hoe io ihany satria misy mantsy région zao mbola tsy nahitana cas positif. Fa atsika Diego zany efa nisy cas positif telo. Araiky tao Diego fa izy efa janga ary hoe eto Nosy-be zay efa andalana ihany koa zany ny ataoko hoe ny traitement zay ataony dia atsika zany efa maro be ny test efa natao. Zay zany situation misy atsika mikoragna azy io ary zegny edy no agnitanana atsika jiaby hoe mila mitandrigny atsika satria saroto be ny mame izy io. Aza mieritreritra hoe atsika ty mafana, atsika ty gasy, tsy azony aretigny io tsy mety zegny fa mila mitandrigny. Nanaovana fanentanana sy antsoavo ihany koa ny fanaraha-maso ny fidiran'ny olona nitsokosoko ao Nosy-be, indrindra ireo olona ivelan'ny Madagasikara. Raha ohatra hitanareo misy olo miditra nitsokosoko agny, mety milefa bakagny miditry agnatin'ny sistantsika ty. Malakia anareo mba mampandreny fitondram-panjakana, mandeha amin'ny préfet de police anareo milaza, mandeha amin'ny gendarme, amin'ny police, amin'ny détachement marine, indrindrindrindra magnantony koa ireo tompon'andraikitra na akaiky eo ny président fokotany efa misy olo hafahafa hitanareo zany niditry bakagny tsy hoe baka ia reo satria marigny mety misy havatsika reo fa sagnatrian'ny vava ny havatsika ndeha amono atsika koa sagnatrian'ny vava dia tsy mety zay satria tsy haitsika tsy azo antoka satria maro ireo nosy raha vavy magnodidina atsika reo zany efa misy mitondra le otrika rehetina io. Amin'ny ankapobeny efa mivoatra ary milamina ny ao Nosy-be raha ny fanazavana.
entanina hatrany tsirairay anaraka sy hitandrina izany hatramin'ny farany ho tombotsoany ny firenena. Raha ny hita ihany koa nangina ny plazy rehetra tao Nosy Be omaly raha toa ka feno olona izany isaky ny alatsinainy Pasika ary misy amin'ny 20 aza ny matory eny amin'ny plazy miandry toerana isan-taona. Ny ena 50 isanjato anisan'ireo mamarary niditra teny amin'ny hôpitaly Agiara ny andron'ny Pasika sy alatsinainy Pasika raha ampitaina tamin'ny taona 2024. Ireo accident à responsabilité civile no maro anisa tamin'izany. Michel Arnardo. Miisa 20 ireo marary niditra teny amin'ny sampana vonjy-aina eo anivon'ny Agiara ny andron'ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika teo. Vokatry ny fihiboana nahitana fiainany hatramin'ny 50 isanjato izany raha ampitaina tamin'ny taon-dasa izay niisa 420 sy 200. Vokatr'izany ihany koa ireo tranga eny amin'ny fiarahamonina ny accident à responsabilité civile no namaritra ny 230 amin'izay isa izay. Fitinina zany hoe inona ny zavatra tena tranga ny tena betsaka indrindra moa zany dia ireo ataontsika accident à responsabilité civile na ireo tranga amin'ny fiarahamonina zany. Eo zany miady mifandritaka sy ny takan'izany fanafiana maro samihafa. Tetsy an-dano nefa dia nisy ihany ny loza famovozana nisy 20. Nisy koa ny loza izay nitranga tena toeram-piasana nisy anankiefatra. Satria moa mijanona any an-trano zany dia vao maika tsy vao maika moa zany fa na tamin'ny fotoana tsy niboka ary zany dia nisy ihany ny atao accident domestique dia tamin'ity koa dia nisy 13. Dia ankoatran'izay moa zany ny fandehanana eny accident de la voie publique dia misy anankifito ihany koa. Animation médicale ihany koa satria ny hôpitaly zany mandray ihany koa ny ao amin'ny réanimation médicale sy ny toxicologie moa filaza zany ny fanampozinana dia nisy ihany koa zany nandritra ny ireo farany herinandro ireo 20 ny olona tonga teo ary 4 tamin'izy ireo ny voatery nitazonina. Tao anatin'izany zany moa misy ireo ataontsika hoe ny intoxication zany misotro toaka zany dia misy zany. Ny mamono tena zany dia nisy koa tao anatin'ireo. Niisa 20 ireo marary niditra teo amin'ny sampana vonjy-aina vokatry ny tranga eny amin'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile, 20 ireo loza mpifamoivoizana, 4 ireo loza azo tany ampiasana na ny accident de travail, 13 ireo loza ao an-trano na ny accident domestique. Manoloana ny fihiboana ilaina hatrany ny fampitomboana ny fitandremana rehetra. Fihiboana moa zany dia mijanona any an-trano dia rehefa tsisy trangana retina, tsisy zavatra iny dia tokony tsy mankaty amin'ny hôpitaly, tsisy zavatra mahazo zany dia tsy mankaty amin'ny hôpitaly. Ka raha hoe misy hoe fitandremana atao moa zany dia fitandremana tahaka ny isan'andro ihany fa tsisy hoe zavatra mihavaka zany. Ny mampiavaka kely azy fotsiny dia hoe mijanona any an-trano daholo ny olona dia mila fitandremana kokoa na hoe ny ankizy ohatra zany reo any an-trano dia ao an-trano ao izy dia hoe ny accident domestique moa zany ny atahorana no tandremana zany jerena hoe tsy avela tsisy miambina izy fa mila jerena foana ihany satria isan'andro izy mandeha mianatra dia any am-pianarana izy ny mpanabe no manara-maso azy. Ny olona afaka mandeha mivoaka izay manana lalana afaka mivoaka dia ohatra manana satria malalaka ny lalana dia ohatrany lasa diso mandeha mafy ireny zany tokony tsy atao mihitsy ny hoe mandeha mafy loatra fa aleo mandeha amin'ny antonony ihany amin'ny rehefa sendra voatery tsy maintsy mivoaka ianao. Raha ny antontanisa tao amin'ny sampana famelomanaina kosa indray ny isa 20 ireo marary nihititra raha toa ka 4 ireo nikasa hamono tena, iray vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo ary iray kosa tratry ny AVC. Maro ny filana ary entanina trano ireo olon-tsotra, orinasa sy fikambanana samihafa ifanolotanana amin'ny fanampiana ireo sahirana hoy avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Izy ireo izay mandray ary manome sakafo olona mihoatra ny 10 isan'andro. Gaëtan Andriatsilavo. Tao anatin'ny 3 herinandro nitombohan'ny fihiboana vokatry ny coronavirus, nandray an-tanana ireo olona sahirana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana mihoatra ny 10 izy ireo no mena sakafo isan'andro. Ny filana tena be dia be. Amin'izao fotoana izao 10 isan'andro
ny olona fahana ny intelo isan'andro ka nanikitay amin'izany ara zava-doza zany hoe zay no mahatonga anay hoe zay tonga aloha dia raisina tanandroa satria be dia be le filana ary fantatrareo fa na ny mpanasa lamba na ny mpitondra taxi iny hanomezana daholo zany hatramin'izao aloha dia eo no misy fa misy koa zany avy any amin'ny gouvernemanta dia manome ny président manome sy takan'izany fa tsy maintsy fanakonana fa tena le ary ny faharoa dia zao tsy fantatra izy ity raha vina no vita satria tsika amin'ny teny hoe confinement hitanareo ihany reny olona be dia be mifanerasera reny raha sanatria ny ifindrany daholo etsika dia ho sahirana ka hatramin'izao aloha dia manao zay vita ny commune manao zay vita ny mpanampy samy mba fanolotanana eto samy mba mifanampy etsika samy mba manao zay azony atao fa dia ny faniriana dia tsy toy ela loatra izy ity kanefa ny makely finoana indraindray satria ohatran'ny sarotra tenenina tsika samy malagasy. Mandeha ny feo fa misy mitsoka manararaotra mivoaka amin'ny alina ireo olona raisina an-tanana ireo. Beazina tsikelikely ny olona raha ny fanazavana na eo aza ny fahazarana mandika lalàna sy miala ireo fepetra efa napetraka. Le olona ny arivo no anna tsy maintsy misy ray na roa tafatsoka ihany ary tsika malagasy tsy dia sarotra be le mifanamboatra sy miteny hoe zao ny ohatrany hoe tsy tia manaraka lalàna loatra ny sasany fa atao ahoana fa ohatran'izay natao hoe vary ray lohasaha. Mitohy hatrany ny fandraisana fanampiana avy amin'ireo orinasa, fikambanana, olon-tsotra sy izay rehetra tsara sitrapo ho an'ireo olona sahirana raisin'ny commune Antananarivo renivohitra Antanana ireo amin'izao fihibohana vokatry ny coronavirus izao. Androany, orinasa avy any Mahajanga no tonga nanatitra izany teny an-toerany. Faly manolotra an'ireto vary 520 lasaka, menaka 520 carton ary savony 520 carton, 500 carton ihany koa ho fanampianan'ireto ny vahoaka malagasy amin'izao fandalovan'ny Covid-19 izao. Manentana hatrany ireo tsara sitrapo rehetra ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hifanolotanana amin'izao ady hatrehin'ny firenena manoloana ny coronavirus izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mikendry hatrany ny anakaiky ny mpijery sy hanome fahafaham-po azy ireo ny Cool TV noho izay indrindra azonao jerena amin'ny alalan'ny Blue Line TV canal 9 sy ny Easy.tv ireo fandarana vokarin'ny Cool TV rehetra manomboka androany fanampanazavana. Amin'izao moa zany dia tsy tomba hatrany ny fomba ampelantanana afahana manaraka ny hainao manjery dia manaraka an'izay toetrandro izay ihany koa ny Cool TV FM amin'izao ka arak'izany raha manomboka androany dia misy plateforme anankiroa vaovao ahafahantsika manaraka ny fandarana Cool TV. Eo ny plateforme Easy TV izay disponible amin'ny internet izy io amin'ny alalan'ny abonnement zany sy amin'ny application Android Easy.tv. Zany hoe raha te hanaraka ianao zany amin'ny téléphone dia mila manana aloha zany connexion dia télécharge ny application dia avy eo efa misy disponible amin'ny pack omeny zareo anatin'ilay abonnement zany ny Cool TV. Dia amin'izay amin'ny abonnement izay moa zany dia misy karazana hoe tarifa zany izy io fa tsaratsara kokoa angambany amin'ny tompona andraikitry ny Easy TV tsika manontany an'izay. Dia ankoatran'izay koa moa zany eo ihany koa ny Blue Line TV io indray mitovy amin'ny prestataire na télé numérique satellite rehetrarehetra mila décodeur izy io dia ao anatin'izay pack izay no misy ny Cool TV. Dia mazava ho azy moa zany afaka arahanareo amin'ireo ny fandarana zay mampalaza ny Cool TV hatramin'izay ny ohatra ny matinal zokola, eo ihany koa ny after izay arahantsika ny hariva sy atonontsika moa zany ny vaovao maro isan-karazany iarana amin'ny équipe-ny rédaction eto amin'ny Cool TV sy ny maro hafa tsy voatanisa maro dia maro moa zany fandarana eto amin'ny Cool misy ny resaka fialamboly fotsiny, misy ihany koa ny resaka fanabeazana ary eo ihany koa ny resaka horonan-tsary na ny film zany izay ankafizitsika rehetrarehetra ny tokantrano any. Mahakasika ny toetra ny andro kosa indray somary angatsika ny andro amin'ny farany herinandro amin'ny avoatany sy ny tapany atsinanany nosy, andrivotra kosa ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana fanantena.
Angatsika kokoa ny andro eto avoatany sy any amin'ny tapany atsinanany nosy araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ho an'Antananarivo manokana 17 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha 4 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Andrahoana na andrahoana vitsy amin'ny ankapobeny ny ilana atsinanany afovoantany. Andrahoana mitsitokotoko ny atitany ny vadivavy, bongolava, vakina karatra, 14 degré celsius ny maripana farany ambany ho an'Antsirabe, raha toa ka 13 degré celsius ny farany ambony. Anorana miatato kosa ny faritra atsinanana, 12 degré celsius ny maripana farany ambany indrindra, ho an'ny Toamasina, raha toa ka 30 degré celsius ny farany ambony. Ho an'ny herinandro ny 17 hatramin'ny 18 ny volana aprily, ho kely ny rotsakorana. 10 hatramin'ny 100 milimetatra ny hatevin'ny rotsakorana ho an'Analazorofo, Nosy-Be, Ambanja, Sambava, Antalaha, Andapa, Toamasina, Antanifotsy, Antsirabe, Fandrina ary Ambositra. Tsikaritra ho manomboka mamirifiry tokoa ny andro eto an-drenivohitra, saika mahatsapa izany avokoa ireo rehetra mivoaka ny trano hamonjy ny asa mandraraha vao maraina. Fotoana mampirongatra ny gripa sy ny kohaka ny vanim-potoana toy izao, manginy fotsiny ny fisian'ny valanaretina coronavirus, ilaina noho izany ny fitandremany tsirairay ny fahasalamany. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatramin'ny 12 volana Mey ho avy izao ny confinement any France araka ny lahatenin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Notsidiany ihany koa mahakasika ny fitiliana ireo olona rehetra ahitana ny sorotra aretin'ny fanadina. Mitombo iray volana indray ny fotoana fihibohana ho an'ireo mponina any Frantsa araka ny nambarany filoha Emmanuel Macron tanatin'ny lahateny omaly. Tsy mbola voafeny valanaretina treto, noho izany toizana hatramin'ny alatsinainy faraiky ambin'ny 10 volana Mey ny fihibohana. Jusqu'au lundi 11 mai. Azo heverina ny fitsaharan'ny fihibohana amin'ny faraiky ambin'ny 10 volana Mey raha hita fa voafeny valanaretina coronavirus, saingy tsy any Fransa iray manontolo fa any amin'ireo faritra sasatsasany any. Hiverina hianatra avokoa ny mpianatra rehetra ankoatra ny eny amin'ny anjerimanontolo rehefa tonga io fotoana io. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia miverina indray ny valanaretina Ebola any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana izao. Mamely mafy ihany koa anefa ny valanaretina coronavirus fanadina. Mandravarava tanteraka any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny valanaretina coronavirus hatreto. Manampitrotraka izany ady mafy hatrehany ity firenena ity izany ny fiverena ny valanaretina Ebola. Roa indray no maty ny Ebola tany atoerana, manahy mafy ireo mpitsabo Congolais. Tsy mora ny atrika izany. Efa mafoanay ny miatrika ny valanaretina coronavirus, izao miverina indray ny Ebola. Roa no maty tao anatin'ny 27 ora. Mafy ny ady hatrehanay. Zazakely iray sy lehilahy 40 taona ireo maty ny Ebola any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. 430 kosa ny olona voan'ny coronavirus any atoerana. Dia ireny maresaka iraisam-pirenena ireny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Angasany ianao nanaraka izany. Soafa tsara tompoko. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.